Fotodrafitrasa lehibe iray eto Madagasikara ato anatin'ny elodranon'ny Thomas Tio mendrika vohidro na ovale miorina miodidina ny harambatona Recife Cité sy Grand Recife hatramin'ny taona 1790 nisy ranantsambon'ny Thomasiny. Seranana ifananana ny lazany hatramin'ny taonjato fa 17 sy 18 vanim-potoana nampiroborobo ny varotra maneran-tany Compagnie des Indes. Mandalo eto Thomasina avokoa ny karazan-tsambo rehetra misy maneran-tany manana habe hatramin'ny Panamax 7 alina taonina. Navire conventionnel, navire porte-conteneur, navire roulier, roro, navire mixte, conro, navire vraquier, navire pétrolier, navire gazier, navire chimiquier, navire asphaltier ary navire de croisière. Karazany sambo voatanisy ireo no mamaritra ny entana entiny miditra na mivoaka eto amin'ny seranana na entana mivaingana objet na entambitika vraquier na entana mandranoka liquide na entona gaz. Ny karazana entana sy sambo nitondra azy avy eo no mamaritra ny fomba fikirakirana azy eto amin'ny seranana na ilay atao hoe manutention portuaire. Entana entiny sambo tsy anaty conteneur no atao hoe marchandise conventionnelle. Karazana entana rehetra alefa entina amin'ny fonosana maivana mety ho anaty baoritra na tsy anaty fonosana manokana. Matetika entana fampiasa amin'ny andavanandro na PPN. Ny menaka, milina lehibe isan-karazany, fiara isan-tsokajiny, simenitra, lafarina ary vary no ankamaroan'ny entana conventionnel entiny sambo lehibe avy any ivelany tonga eto amin'ny seranan'ny sambon'ny Thomasina. Ny orinasa SMMC na Société de manutention des marchandises conventionnelles ato amin'ny seranantsambon'ny Thomasina dia tompon'andraikitra feno amin'ny fampidinana sy fanondranana ny entana izay vao sokajy ao anatin'ilay hoe marchandise conventionnelle. Ny asan'ny SMMC dia asa amin'ilay karazan-tsambo izay atao hoe long courrier na avy lavitra zany avy any Europe na Amerika sy avy amin'ny toerana lavitra. Dia misy koa ilay hoe cabotage national izay hoe mamatsy nireo faritra manodidina any Madagasikara, ilay morontsiraka Madagasikara. Karazany sambo roulier, sokajy cargo mixte na cargo d'hiver na break bulk amin'ny fiteny fampiasa amin'ny fitaterana an-dranomasina ny sambo avigator nitondra entana avy any ivelany handray seranana roro eto amin'ny seranan'ny sambon'ny Thomasina ity. Mitotaly 100 sy 3 tonnes ny entana entiny. Misy fiara sy fiara lehibe, semi-remorque, engin iray, machine sy fitaovana ilaina amin'ny fananganana fotodrafitrasa. Entana samy hafa mitotaly 340 tonnes ary kesika lehibe milanja 1 tonnes. Noho izy efa misy fitaovana fibatana entana miaraka aminy, grue dia lift on, lift off na lolo araka ny fomba fiteny fampiasa amin'ny fikirakirana entana amin'ny seranan'tsambo iraisam-pirenena no fomba hikirakirana ny entana entiny. Zany hoe entana ho bataina miakatra avy ao anaty sambo, lift one, avy eo bataina ampidinina moron-tseranana na quai, lift off. Tsy misy piasa pikirakira entana ny miaraka amin'ny sambo fa misy orinasa voatokana hanao izany isaky ny seranan'tsambo maneran-tany. Raha entana marchandise conventionnelle dia ny orinasa SMMC no miandraikitra azy eto amin'ny seranan'tsambon'ny Thomasina araka ny efa voalazantsika teo. Tsy nahita télé, tsy nahita mondial atsika anao re. Aïe. Lo io manandeha hiasa ohatsy. Jacquelin, mpamely grue na grutier ao amin'ny orinasa SMMC. Ora roa alohan'ny iasana izy matetika no miomana. Fahazona filaminan-tsaina mialohan'ny hitondrana na hameliana grue no antony. Asa mila fitandremana, fitonina. Teny roa ireo no ambony indrindra isokajiny Jacquelin ny mahasaripady ny asan'ny mpitondra grue. Jiaby raha andesinao anatin'ity sakanao ty. Teny aloha tena tokony entina satria obligatoire rehefa miasa rehetra amin'ny vavahadin'ny port koa fa mila zavatra kely spécial koa za mba hanrotsirotsiana an'ilay asa speaker anary lamozika kely rehefa mba tanaty rety mba ilaina reto satria mangina be anaty machine anaty la grille
dia mba mandrotsirotsy zany ty mba calcalmena esprit rehefa miasa maka concentration voilà. Zava-dehibe mialohany asa ny miresaka mivady aman-jahana ka ankoatra ny zavatra hafa tsy maintsy apetrapetraka mialoha rehefa hivoaka ny trano. Fomba fahazarana mameno ny fitoniana ara-tsaina rehefa handeha hamily gru. Nore vavady zay 10 minitra miala ny trano fonenany dia tonga ety ambonin'ny sambo i Jacquelin hamily gru ato anatin'ny Silverwak. Sambo mitondra vary 4 taonina mahery. Dispositif de sécurité de la grue. Quand vous voyez à l'époque les câbles de l'asa de haute gamme, de l'asa que les gens ont quand c'est changé, comme un dispositif de sécurité, répétons que yo ni pouvoir pour la carte pour les câbles dans le tourelle, le bête à nama caillou. La deuxième, c'est l'asa comme sur les gens. C'est mon tissu, maman des jours. Travailler dans l'autre situation, on a mis le tour. On a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a mis 11 articles. Yo, tout ce que yo, 4 yo, 5 yo. Et puis, on a pas la clé. Fanazavana mekanika tsy maintsy fehezany rehefa manaraka fiofanana sy fianarana momba ny fitondrana engin ireny nataony Jacquelin teo ireny. Misy lasitra iraisam-pirenena mantsy ny fitondrana gru ka izay sambo misy gru dia mitovy ny fikirakirana azy araka ny ISO na fepetra iraisam-pirenena amin'ny fampiasana gru maneran-tany. Ty le commande la grille ty vira iny dia atony orientation. Io mila miaraka mouvement itoko. Mila miaraka amin'ny entana bateko iny zany. Mila miaraka fa raha tsy miaraka amin'iny za dia very izy zay. Mila miaraka zero tsara fa tsy dia milay fa zay fa miaraka tsara. La grille à bord misy karazany modèle maromaro le izy. Ohatra zao hoe misy Yashi dia misy ny Mitsubishi. Ty zao le ampiasaintsika ty zao Mitsubishi izy hitantsika ty amin'ny plaque ato zany. Le plaque ici de Mitsubishi hydraulique de crane. De misy ny IHU. De misy ny MacGregor. De misy koa karazana la grille koa Bigette. Brany ohatrany hoe Tubaron Ray ohatra. Manao zao fotsiny dia iny izy iny dia commandina 3 magnety. Zay misy fotoana ny Bigette. Dia misy ny matcharge 2 magnety izy fa izy ndray zany manana bras roa mivelatra ohatran'izao fa mouvement câble ny ampiasaina. Zany hoe zany câble ty bras ray ty mitondra câble ray, ty bras ray mitondra câble ray dia misy relen'izy roa zany igny mitondra an'ilay entana mandeha à gauche na mandeha à droite. Amin'arakaraka manipulation de magnety ihany zany zay. Zay zany aloha la grille à bord zay misy eto amin'ny port Thomas ny SNMC aloha hatreto. Fa misy koa moa zany cabotage la grille madinidinika reny, misy matetika la grille mobile ihany izy fa tapahana dia atao ambonina sambo. Misy ohatran'izay koa. Inona ny filazan'le grille mipetaka amin'ny tany ery reny zany? Mipetraka amin'ny tany raha ohatra ka misy pneu izy mobile zay afaka mandeha. Fa raha ohatra hoe mipetraka amin'ny tany izy tsy misy pneu grille atour ndray anarany. Zany hoe fa fixe amin'ny tany eo fa tsy mandeha zany izy fa fixena eo fa le mouvement le bras ihany no mahatonga anazy mihetsika.
olona raiky amin'ny roapolo taona ny mihoatra no afaka mitondra gru. Izy no fitaovana fibatana entana mavesatra indrindra sy avo toerana indrindra eny amin'ny samy mpitondra entana. Mipetraka amin'ny haavo 30 metatra ny mihoatra ka mora tsofindrivotra sy ahevaheva ny onjan-dranomasina. Asa tokam-piova na monotone, miverimberina mandritra ny adiny maro ny mitondra gru ka tena mila fifantohan-tsaina maharitra ny miasa aminy mba tsy hampididoza. Izany no tsy maintsy itsahara ny asa amin'ny gru rehefa miakatra 70 km isan'ora ny herin'ny rivotra ety amin'ny Serana-tsambo. Zavatra tsy maintsy tandremana zany aloha le entana tsy ho latsaka aloha satria zay ny tena sarza tena ino moa zany tena hoe loza tena tandremana amin'ity fiampisanan'ny lagri ty. Matetika io na avy amin'ny lagri misy ny tsy manjary na le famatoran'ny zalambany ihany ny tsy mety. Dia zay zao ny zavatra tena tandremana. Ny fahasarotana amina fibatana dia ny rivotra sy ny ranomasina. Ireo zavatra reo tena anisan'izay manahirana amin'ny fitondrasana ty lagri à bord ty. Mila maîtrisena zay satria tsy maintsy injehina ny fitosiky ny rivotra sy ny fihetsiky ny rano, fihetsiky ny sambo moa zany. Mahazo fiofanana sahaza isan-taona na isaky ny misy fitaovana vaovao ny mpiasa eto amin'ny SMMC, mpampiofana matianina avy eto an-toerana na avy any ivelany. Tsy azo atao ambanin-javatra ny fifampizarana traikefa amin'ny samy mpiasa izay ahitambokatra haingana. Reo olona reo zany dia mahazo fifanana foana rehefa misy matériel vaovao zay tonga dia tsy maintsy misy mahazo fiofanana manokana zareo arakarak'izay zavatra ho atao ihany zany ny formation omena. Misy moa mpanofana avy any ivelany, misy koa zay samby zay ato afaka fampizarana zay compétence zay na traikefa. Dia avy amin'izay ny andrefesana hoe azo antoka ve sa manahoana no fomba fiasana. Ny fandrindrana asa sy ny fanavaozana fitaovana ataon'ny orinasa SMMC isan-taona dia ikendreny ny fanatrarana ny tanjona iombonany amin'ny orinasa SPAT eto amin'ny Serana-tsambon'ny Toamasina, fanafianganana ny fiantsonan'ny sambo amin'ny fikirakirana entana entiny. Rehefa anatanteraka ny asantsika dia misy fitaovana maromaro ilaina arakaraka le type de marchandise zany no afana hoe ity fitaovana mifanaraka aminazy. Dia misy ny élévateur ao, eo koa misy ny grue de bord ao, dia misy olona ny SMMC koa zany no miopere ny grue io. Dia miova arakarak'izay le izy. Eo moa misy tracteur, misy tagmaster, arakaraka le entana ho débarquena zany no fampiasana an'ireo fitaovana reo. Misy koa ny accessoire de manutention zay tsy laza ohatra ny filet de manutention, ny élingue, ny sangle, maromaro moa zay fa arakaraka le entana tonga zany no amoanay na andaharana zay fitaovana ilaina mifanaraka amin'izay. Satria miankina be dia be amin'ny fampiasana an'ireo fitaovana reo no ahafahantsika manafaingana ny fijanonan'ny sambo, fiantsonan'ny sambo eto amin'ny port'ny Toamasina. Ny vinavina napetraka tamin'ny fandrafetana ny tetikasa fanitarana ny Serana-tsambon'ny Toamasina tamin'ny taona 2024 dia milaza fa manomboka amin'ny taona 2024 dia ho afaka handray entana hatramin'ny 3 hetsy 7 tapitrisa taona isan-taona ny Serana-tsambon'ny Toamasina. Entana 3 sy 4 alina sy 9 hetsy taona amin'io no novinavinaina ho entana tsy anaty conteneur na marchandise conventionnelle. Ny volana janoary hatramin'ny volana aogositra tamin'ny taona 2024 dia ny totaly 2 hetsy 7 tapitrisa taona mahery ny entana nokirakiraina tonga teto amin'ny Serana-tsambon'ny Toamasina. 970 ny entana no marchandise conventionnelle. Ny taona 2024 ny totaly 2 tapitrisa taona mahery ny marchandise conventionnelle nokirakiraina orinasa SMMC teto amin'ny Serana-tsambon'ny Toamasina. 3 hetsy sy 2 tapitrisa taona mahery ny taona 2024, 2 hetsy sy 2 tapitrisa taona mahery teo anelanelan'ny volana janoary hatramin'ny volana novambra 2024. Raha jerevantsika zany zao natao hoe volume na trafic na ny entana zay ny karakaraina, kirakiraina ampitahaina tamin'ny taona lasa sy tamin'ny taona tia dia niakatra. Ny anton'izay zavatra zay dia misy ataontsika hoe le famalina
ny etaetan'ireo mpanjifa, ny mpanjifa sy mpanondrana, mpampidiny, indrindra moa fa ireo ataontsika hoe tompony sambona le agent maritime. Ny azy zany zavatra tena tadiavina dia ny tsy janonany sambo ela loatra eto amin'ny Seranan-tsambo. Zay zavatra zay dia miankina amin'ilay hoe rendement de manutention na le performance le olona mpikirakira na zahay manutentionnaire. Io zany zavatra no vetesinay mafy mihitsy ny nanamboarana ny zavatra io. Natsaraina ny fomba fiasa, natsaraina ny fitaovana. Ankehitriny dia mamaly tanteraka amin'izay zavatra ny ilan'ny mpanjifa. Ka inona ny vokan'izay zavatra zay dia tonga ny entana. Mibosesika mihitsy raha ny fomba fiteny mihitsy, mibosesika ny entana amin'ny lafiny conventionnel amin'izao fotoana izao. Ny volana Jona 2022 dia namoaka fepetra hampiasana Big Bag amin'ny fanafarana vary, siramamy, lafarine, ny mpitantana ny orinasa SMMC. Fomba fiasa natao hanafainganana ny fikarakirana entana eto amin'ny Seranan-tsambo ny Toamasina. Inona ny antony nandraisana izay fanapahan-kevitra zay no ny tombotsoa maro zay hita amin'ny fanafarana ny entana ao anatin'le Big Bag. Voalohany amin'izany io amin'le resaka hoe performance na cadence ny manutention. Raha ohatra ka resitsika ohatra fotsiny le vary zay afarana ao anatin'ny saka na sacheria dia manao eo amin'ny 2000-2400 tonnes eo farafahabetsany zahay isan'andro. Nefa rehefa atao anatin'ny Big Bag ireo vary ireo dia mavita hatrany amin'ny 6000 tonnes isan'andro ny cadence ny manutention. Zany eo zany avy 2 na 3 mihitsy ny fahalakiny fidinan'ny entana eto amin'ny Seranan-tsambo. Zava-dehibe zany satria raha resiko hoe amin'ny tombotsoa zany ho an'ny mpanafatretana sy ho an'ireo tompon-tsambo dia misy an'le tao hoe gain de temps satria miala amin'le surestarie amin'le fiantsonan'ny sambo ela loatra eto amin'ny Seranan-tsambo. Zay foana mantsy ny mampitaraina ny mpanafatretana hoe miantsona ela loatra ny sambo rehefa manao an'le débarquement vary amina sacherie. Mariny zany satria mandany fotoana be araka le voalazako teo le izy atao ansaka. Fa raha manao amin'ny Big Bag nefa atsika dia avy 2 na 3 mihitsy ny fahalakina na fahankingana amin'ny fampidinana entana. Ary rehefa malaky ny fampidinana ny entana dia malaky koa zany ny fialan'ny sambo eto amin'ny Seranan-tsambo ny Toamasina. Atao hoe anaty Big Bag ny vary kirakiraina rehefa anaty fonosana gony lehibe mitovitovy amin'ny taty na aron'ity. Mahazaka vary iray tonina sy sasany na 30 gony amin'ny 50 kilao. Zany hoe misy vary 20 gony iray miaraka bataina amin'ny cru. Olona iray dia efa mahavita manapaingotra ny fatorany amin'ny cru avy ao anaty sambo sy mamaha azy ety ivelany. Tsy misy ayahina amin'ny mety sy ny faharovitana na fahasimbany gonimbary na lafarine na siramamy na fonosana entana hafa rehefa anaty Big Bag. Gonimbary 50 kilao miisa 70 indray no tsy maintsy batabataina alahatra anaty arato be ity avy ao anaty sambo rehefa tsy Big Bag no ampiasaina. Doker efa da no mandahatra ao anaty sambo, efa da no mandray ety ambony tracteur, efa da mandray ao amin'ny trano fitahirizana. Zany dia mandany fotoana betsaka. Ka zay indrindra no ny antony. Raha jerefantsika rehefa manao an'ireto kirakiraina amin'ny sacherie reto ny fidinan'ny vary dia betsaka ny loto ateraky an'le sacherie. Eo le loton'ny zavatra zay mifono an'ireo vary ireo mparitaka eran'ke ary ny finoany fahavakisany le saka dia miparitaka eran'ke sy any anaty sambo koa le vary ka miteraka loto ho an'ny Seranan-tsambo. Raha atao amin'ny Big Bag nefa voafono ao anatin'le Big Bag daholo le sakana vary ka dia tsisy miparitaka mihitsy ary tsy misy very an'lele entany client mandemina. Sambo Silveroac ity no sambo nitondra vary 4 sy 2 alina tonina mahery nisy ampahany tanaty Big Bag voalohany taorian'ny fepetra napetraky ny SMMC ny volana Jona 2022.
afa-po ny mpandraraha efa nampiasa big bag satria nanana safidy handray ny variny amin'ny camion avy atrany tety ambody tseranana na enlèvement sous-palon fa tsy voatery nampidirina anaty trano fitahirizana na magasin de stockage ny entany. Zay indrindra no isaritanay an'ireo mpanafatra entana, mpanafatra vary zany na mpanafatra siramamy na lafarina zay mbola mieritreritra hoe aleo ihany atao amin'ny saserie. Ny antony misy tombontsoa be amin'le fanafarana ny entana ao anaty big bag. Malaky ny fidinan'ny vary na zavatra rehetra zay ao anaty saka raha atao anaty big bag. Ary indrindra fa tsy misy le atao hoe fahavakisana na kasy zay mety anary le vary zany koa mampitaraina le client le hoe be loatra le kasy satria ao anaty sambo fotsiny de fa misy miparitaka ao anatin'ny kalina le vary mbola vao tonga de fa miparitaka fa raha ao anaty big bag io tsy misy very. Ary ohatr'izay ihany koa na ny any amin'ny magasin, ao amin'ny magasin koa rehefa apetraka anao magasin izy ho kirakirain'le docker dia matetika moa docker tonga de atotany le zavatra de vaky le ihany. Fa rehefa anaty big bag io tsy misy very satria machine élévateur no mibatan'le big bag, tsy misy zavatra miparitaka mihitsy zany io. Zay zany anisany zavatra lehibe amin'ny fanapahan-kevitra ny resana amin'ny fikirakiranan'le entana ao anaty big bag. Enimpolora dia afaka nialan'ny seranana ny sambo Silverrock raha efa nataon'ny mpandraharaha tanaty big bag avokoa ny vary rehetra nentiny araka ny kajiny orinasa SMMC. Karazany sambo fahatelo asehoanao ato anaty fanadihadiana ny sambo mpitondra voankazo na ranom-boankazo navire frigorifique. Miloko fotsy no famantarana na fanavahana ny sambo frigorifique misy 250 eo nisan'ny maneran-tany fa ny roa amin'ireo no mpiantsona eto amin'ny seranantsambon'ny Toamasina isaky ny fotoam-piotazana letchi eto Madagasikara, Baltic Clipper sy Atlantic Clipper. Fotoan-dehibe ho an'ny mponina eto amin'ny faritra Atsinanana ny fotoam-piotazana letchi fa ny conducteur d'élévateur qualifié ny SMMC kosa dia naneho fahavononana amin'ny asa hahatomombanana ny fikirakirana letchi ao anatin'ny Baltic Clipper. Nisy fampisehoana tampoka mihitsy aza nanoloana ny sambo hampidirany SMMC letchi 305 tonna mahery voalohany ity. Toy ny hitantsika ato aoriana moa zany ireo karazana élévateur zay ampiasain'ny orinasa SMMC amin'ireo fikirakirana ny entan'olona amina débarquement sy embarquement amina terre plat ary ihany koa anatina conteneur. Maro karazana moa zany ny entana zay kirakirany SMMC ato dia indrindrindrindra amin'izao vanim-potoanan'ny letchi zao moa zany tazantsika ato aoriana ato ny sambo Baltic Clipper zay mitondra an'ireo letchi zay ahondrana any Europe any. Ny karazan'entana sy ny fitaovana entina mikirakira azy no mampiavaka ny fikirakirana mamoaka na mampiditra entana anaty sambo. Izany no itakina ny fahaiza-manao mifehy asa maro na polyvalence ho an'ireo mpamily na conducteur eto amin'ny orinasa SMMC. Amin'ny letchi, palette baoritra ray taonina na ray taonina sasany no ampiasaina. Mila fahaizana, traikify ary fitandremana ny mikirakira azy mandrapahatongavany ao anaty kaly ny sambo hitondra azy. Alaina avy ambony remorque ny letchi, soit izy anaty conteneur, soit izy ambony remorque plateau, bataina avy any avec précision sy concentration moa zany dia hoentina apetraka ao anatina kaza letchi. Dia indray avy eo ny zareo mibrity indray ny mikirakira an'iny any, mampitra an'iny any any anaty sambo any rehefa une fois tafapetraka ao anaty kaza letchi ny palettina letchi. Ny letchi moa zany dia spécial le izy satria tena sarobidy ny fikirakirana ny palette de letchi mba tsy hirodana, mba tsy hiongana. Ary zay ny ilana an'le fiofanana amin'izay mba tsy hanimba ny entan'olona satria mila précision sy concentration miasa aminy. Le emballage misy anazy zany no tsy mitovy amin'le rehetrarehetra. Sasany zao ohatra hoe raha manao vata entana ohatra hoe manao vary zao zay ohatra manao sachet-ry dia amin'ny sachet iny. Fa ny letchi rehefa latsaka tsy azo rofina. Zay le mahafragile anazy. Ty zany somary compliqué kely ty satria sokajina amina entana karazana entana fragile le izy dia miavaka amin'le asa fatao andavanandro. Ny charge moa zany ty zay amizay miasa amin'ny kazy dia efa misy tonnage iny palette iny hoe asa 1 tonne 5 zao iny dia efa natokana hazakan'izay zany
io sangla sy ny sangla sy ny kazy io. Ny taona 476 rehefa nanaiky ny fifanarahana hanjifa vokatra letry misy sofra avy aty Madagasikara ny firenena ao amin'ny vondrona Europeana dia niakatra 540 sy ray alina taona isan-taona teo ny letry naondrana ka sambo frigorifique latsaky ny 2°C no natao ny fitaterana. Ny CTC Toamasina no mpamaritra ny fotoam-piotazana letry isan-taona izay vao miroso amin'ny fanondranana ny mpandraha rapikambana ao amin'ny groupement des exportateurs de letchi na GEL vondrona orinasa nahazo fankatoavana avy amin'ny vondrona Europeana hanondrana letchi entiny sambo avy eto amin'ny seranantsambon'ny Toamasina mankany Europe. Letchi 570 sy ray alina taona no voavinavina haondrany GEL any Europe ny taona 2022. Raika amin'ny 77 sy ray alina taona no ny andreketan'ny orinasa SMMC no fanondranana azy teto amin'ny seranantsambon'ny Toamasina. Izany hoe ny SMMC no nikirakira ny 700 ny letchi nentina sambo ihazo any Europe. Raha letchi fotsiny aloha ny resaka dia mampiasa tsika na 8 élévateur 8 conducteur 8 gruté par shift dia misy moa reo agent de panneau zay miara-miasa eo mandritra zay 8 heures de temps zay dia io zany misolo isaky ny 8 heures de temps reo olona reo zareo moa efa nametraka hoe 9 shift zany no etreretina avitana anazy dia zay 9 shift zay raha jerena hatramin'izao latsaky ny 72 heures raha ohatra ka feno condition rehetrarehetra zany misy nentana tsisy noranandro tsy mijanona misy no opération 72 heures d'opération zany mety ho latsaka raha performance zany jerena androany. Nous avons, comment dirais-je, eu un rythme de chargement élevé de par la compétence et la technique des opérateurs et du personnel de la SMMC, du matériel performant, des hommes et des équipes performantes ont fait que nous avons réalisé un chargement rapide, à peine 7 shifts. Nous avons chargé nos 5400 tonnes de litchi, soit 5400 palettes. Donc une année, je dirais, identique aux années précédentes. Grande efficacité, grande performance, rien à signaler. Ity moa zany ma orinasa international anazy a dia manaraka ny rythme any ivelany koa zany zay matoa zay mahavita ohatran'izao zany dia manaraka ny rythme avy any koa na amin'ny lafin'ny service zany a na amin'ny lafin'ny production zany a na amin'ny lafin'ny sécurité sy ny fomba fiasa. Fiera zay a miasa amin'ity société indrindra le société manana anay a en tant que hoe zay grutier professionnel amin'ity asa ty satria hitovizana amin'ny asa rehetrarehetra any e ivelany koa le asa ataonay eto. Maintenant, nous sommes à l'ouverture du second bateau qui a démarré depuis ce matin 7 heures. Je crois qu'il est 7 heures, il est 10 heures du matin et nous avons déjà plus de 500 palettes à bord rangées. Savoir que quand on commence un bateau, le plus long c'est les premiers sous-sols, ce qu'on appelle, parce que nous avons 4 compartiments, 4 étages. Donc quand on commence à charger le bateau, on commence par les étages les plus profonds. Donc avec des distances très importantes entre le quai et l'endroit où on pose les cales, puisqu'il faut descendre l'équivalent de 4 étages. Avoir de bonnes performances de chargement, ce n'est pas uniquement le fait d'avoir vite fini, ça permet également de mettre le fruit dans des conditions de température dirigées rapidement et de préserver la qualité des fruits. Amin'ny asa fikirakirana entana amin'ny seranantsambon iraisam-pirenena ny orinasa SMMC Toamasina irery ny orinasa matianina mpikirakira entana marchandise conventionnel mahavita mikirakira letchi 4,000 tonnes mandritra ny fotoana fohy indrindra latsaky ny 2,7 ora tsy misy fahasimbana raha ato amin'ny faridranomasin'ny Océan Indiana sy Afrika Atsinanana. Manamafy zany Benoît Leverrier tompona andraikitra iray amin'ny fanondranana letchi efa ho 4 tonnes avy eto Madagasikara nankany Europe nandritra ny 4 taona. Il faut quand même savoir que moi c'est ma 26e campagne de litchi à Tamatave et que
quand on rencontre une difficulté particulière, on fait en sorte que l'année suivante, on corrige cette difficulté par notre amélioration technique en matériel notamment et en hommes. Mais en hommes, ça se passe très très bien avec la SMMC, les gens sont très très performants. Mira! Ok! 5 andro mialetsy Tomasina raha ilindrindra no tonga ao amin'ny port Vendès faritra atsimony Frantsa i Baltic Clipper raha hihazo ny serana sambony Zeebrugge any Belgique i Atlantic Clipper. Teratany malagasy avy any Taolagnaro, monina Auxerre, département 18 ao Frantsa i Rosy. Tamin'ny faharoapolo ny volana Desambra izy dia fa afaka nanjifa lettrina entin'ny sambo avy aty Madagasikara tao amin'ny supermarché Lidl €3.90 ny kilao. Reharehanay malagasy aty ivelany hatrany ny manjifa ny vokatra avy any Madagasikara. Fotoana letchi izao amin'ny letchi avy any Madagasikara tena betsaka mitobaka ety antsinan'ny Europe amin'ny vidiny mirary dia mirary tokoa €99 na €18,000. Tsy fety ny fetin'ny Christmas raha tsy misy izany vokatra letchi tonga aty Frantsa izany. Koa dia misaotra ny mpamokatra mpandraharaha amin'ny société CMMC Portamatavy nantokosa zany rehetrany. Dia mirary sy fety sambatra sy Krismasy ho antsika malagasy rehetra sakanavaka ho antapaka sy namana sy amin'ny fianakaviana. Mirary soa Joyeux Noël. Tsara ny alalana fa mizaka tsindry maromaro miteraka fikorontana ny vidim-piainana maneran-tany ny sehatra ny fitaterana ranomasina amin'izao fotoana izao. Ny fiantraikan'ny valanaretina Covid-19 ady any Ukraine, ny fiakaran'ny marim-panan'ny tany izay miteraka fikorontana ny toetrandro ka manery ny sehatra ny fitaterana ranomasina hampiena ny entona maivana maloto na gaz à effet de serre, ny gaz carbonique avy amin'ny solika mavesatra ampiasaina amin'ny sambo. Vokany hahatratra 30 hatramin'ny 400 sambo maneran-tany no tsy maintsy atsahatra amin'ny asa ny manomboka amin'ny taona 2022 ary ny sambo izay manana fahafahana miasa dia tsy maintsy mampiena hafianganam-pandeha manomboka amin'ny voalohan'ny volana janoary 2022 araka ny lamina napetraky ny Organisation Maritime Internationale OMI ho fiarovana ny tontolo iainana sy ny mponina eto amin'ny planeta tany. Na eo azy ireo fiovana miteraka vesatra ho an'ny fitaterana ranomasina miantoka ny 700 isanjaton'ny serasera rabarotra maneran-tany ireo dia 120 lavitra taona niakatra 3.2 isanjato raha mitaha tamin'ny taona 2022 ny tahany fivezivezen'entana maneran-tany nandeha tamin'ny lalana an-dranomasina ny taona 2022. Eninatsy sy enina tapitrisa taona ny totalin'ny entana voavinavina nandalo teto amin'ny seranatsambo ny Toamasina isan-taona. 3 tapitrisa taona tamin'izany no marchandises conventionnelles kirakirain'ny orinasa SMMC na Société de manutention des marchandises conventionnelles isan-taona.